itombombola miandrana Keto taptanana fianarantso sy ny manodidina misy fanetanana foy ty sy fampahafantarana foy. Ny sabotsy 25 février avy izao misy ora maraina dia hogoavana be zany ny fotoanantsika tanterana eto fianaratso satria mahakasika indrindrandrindra ny hoe fiainam-pianakaviana, fiainan'ny ankohonana sy ny tontolo arabola. Misy antony tsy voatery ho mpamosavy ny manapotika amin'ny fiainanao, tsy voatery ho devoly, tsy voatery ho oziny, tsy voatery herimaizina fa noho ny tsy fisiny ny fahalalana na ny tsy fampiny ny fahalalana. Baiboly dia miteny ringana ny oloko noho ny tsy fisiny ny fahalalana. Tsy ny devoly loatra ny tena olana indraindray, ny tsy ny mpamosavy fa ny tsy fahalalana, ny tsy fahalalana no miteraka fandringanana. Ka sabotsy ho avy izao dia tena hifampizara amintsika izahay hitory amintsika sy ampianatra ny hoe inona ny fahalalana, fahatakarana, fahazava-tsaina mila anananao atonga anao tsy ho voasakana, atonga anao tsy ho potika, atonga ny fiainanao handeha lavitra. Dia mila mahatakatra ary mila mandray izany zavatra izantsika. Amin'ny 7 ora maraina io fotoana io zany manerana trano vavany vaony olo keto fianaratso ety Anosy ambony atsimo laka Anosy io eto Batera vola atsaty Ambalakely atsaty alakamisina Amboma dia misy an'izany fotoana rehetrarehetrany indrindrandrindra zany ho atsika eto Tarandolo no anatanterana ny fotoana io amin'ny 7 ora maraina ao ambadiky ny station Shell eo amin'ny trano fivahana vaony oloko Tarandolo ambadiky ny station Shell no anatanterana izay fampianarana izany arahana vavaka sy le fampianarana moa zany ny tena zavatra lehibe. Le fampianarana resahako eto tsy hoe hianatra loatra ny any ampianarana fa le hoe fangatahana tolotsaina avy amin'ny tompo, fahazava-tsaina, ahoana ny fahazava-tsaina sy fahalalana avy amin'Andriamanitra atonga amin'ny fiainanao tsy ho voatazona ao anatin'izao problème mandifotr'olona izao. Ho tahin'Andriamanitra ny anao mametraka amin'ny mandram-piona mandram-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Usuluni baba, Sereisha